Inona sinona daholo ireo fandaharana momba ny vehivavy natolotra teto amin'ny Jeanne Forêt Santé hatramin'izay mahafaly anay zany amin'ny fanomanana ny valomarsa ny manolotra anao ny taberna rehetra mba hisy hojerevanao. Comment résoudre le problème de frigidité chez les femmes? Miss Madagascar 2024 niteraka resabe. Misy ve ny vehivavy sambatra? Inona ny atao hoe vehivavy mahasaky? Inona daholo ireo zavatra manitona ara-nofo any amin'ny vehivavy? Inona ny olana amin'ny fifandraisana samy vehivavy? Inona no atao hoe vehivavy germaine? Inona ny mampiavaka ny vehivavy tsara sy ny vehivavy manitona? Ny fahalalana no manafaka ny vehivavy amin'ny fankajana maro. Misy ny fitenenana hoe derrière un grand homme il y a toujours une femme. Tandremo ny fitiavana diso tafahoatra eo amin'ny vehivavy. Ho an'ny vehivavy, manana olana ve ianao amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo? Inona ny atao hoe vehivavy tsy ampilahiny? Définition d'une femme heureuse et épanouie. Ny vehivavy sy ny pouvoir. Ho an'ny vehivavy, inona no atao mba hisariana ara-nofo ny vadinao? Rafozana sy vinatovavy, inona ny olana? Mora ve ny mity vehivavy? Poème, toutes les femmes sont des fleurs. Ireo vehivavy miteraka tsy manambady, tsy fidino azy. Eritreritra tao amin'ny vehivavy, olana eo amin'ny fiarahamonina. Antoky ny fahombiazana ny fitiavan'ny reny. Fity tsy misy takalony. Resaka vadim-bazaha sy ny fiarahamonina. Inona no atao hoe violence conjugale na eritreritra ao an-tokantrano? Torohevitra momba ny ménopause. Vahaolana midisadisa eo amin'ny samy vehivavy. Ny vehivavy mahatoky tena dia mpandresy eo amin'ny fitiavana. Ny fanajana vehivavy dia antoky ny fampandrosoana firenena. Fahavalo tsy fantatra endriky ny ady eo amin'ny samy vehivavy. Ny vehivavy sy ny fihetseham-po be loatra. Sarotra mahita vady ve ny vehivavy manam-pahaizana? Isan'ny vehivavy mahay politika ny Reine Elisabeth. Ny olana eo amin'ny renikely sy ny zanaka. Mila mianatra ve isika vehivavy? Ireo sakafo tokony hohanina amin'ny ménopause. Ny vehivavy sy ny fanatanjahantena antoky ny fahasalamana. Tina Turner, vehivavy mahery fo niady tamin'ny fiainana. Mitondra fandriam-pahalemana ve ny vehivavy? Inona no atao hoe femme influente na vehivavy toteny? Fandrindrana ny asa sy ny tokantrano eo amin'ny vehivavy. Misoroka-retina maro eo amin'ny vehivavy ny fanaovana crochet. Inona ny atao hoe vehivavy manitona fatratra na fatale? Izay zany ny fandaharana rehetra momba ny vehivavy izay natolotra teto amin'ny Jeanne Forêt Santé, dia manasanao zany hijery an'ireo karazana torohevitra maro momba ny vehivavy. Veloma tompoko.